zay fikira famantarana zay no lakolosy ifamoritsika amin'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ny Doria zay anarana andramina androna ny fandarana fotsiny fa alavaina am'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa endrena no izana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mapara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM afahantsika misitraka n'ity fandarana ity. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivatana ny atokantranontsika tsirairay avy ihany dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana satria hita fa nahatsara. Ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana ny hoe teny maiva leroa. Io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany. Anareo mpondon'omby malandy, anareo mpanaraka sy mpandefa SMS amiko koa zany. Marambitsy miranga tany ny terahanyty zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao sika ampionjo fa zaka tao tsy egnara. Fen'io zanam-pandarana io dia ny hoe te hanondotra anty firenetsika ty zany. Fa tsy hoe miandro olona ankinitsika man'olona natokana na vitsivitsy ny anatsaratsika azy fa ty ilay antsoina hoe firenena iaraha-manana. Aza miandro manana andraikitra amin'ny fanjakana anao vao hoe anao asa maha-olo-pirenena samy manao ny manandrify azy. Rehefa samy manao ny manandrify azy tsika jereko Madagasikara tsy ho paradisan'ny tany koa samy manao ny azy. Fa raha tsika iamby to hoe lalo mpitondra reo lalo tsy manao ny mety marina zay amin'ny ampahany fa mba ataovy koa ny tokony ataonao zay zany mba sosikevitra hoentiny ty fandarana Doria ity. Atange godra lasa flera amin'ny devan'ny tranonao eo fandrosonany zany la olo efa izy zay. Maloto lasa madio fa izy zay. Manoloana ny tranonao eo misy akata be misy maloto anao vola kominy reto laolo tsy miasany ambelao moa basi iny mba aparanao anatsaranao n'ty firenetsika ty. Samy kila mandramby le manandrify azy sa angatsika mba mahazo ny tsara. Iny tokony ho tsara fa le fanetanana zay ngambany everiko fa tsy ho ampy. Fa raha tsikera foana nentintsika atsika hoe mahazo plasy koa le avy ny tsikera iny hafa koa basy lasa fiarahamoniny tsikera tavela tsika fa tsara le tsikera fa araonasa sady mitsikera anao manambara hoe tiny tokony atao zay le izy. Fakasitrahana ny fandarana maro anareo nandefa azy maro koa ny tsy milaza anarana dia alako tsiny fa za tsy dia manonona an'ilay numéro ana finday fa le anarana no ho tononoko. Elianina Marovoay, Sofa Mahavoky, Sendra Katsepy, Mara Mitsinjo, Saondra Manga, Eugène Tsaramandroso, Philippe Cité Tsaramandroso, Arthur Mahavoky, Babanseba Amboromalandy, Voangy Manjarosoa, Setra Manjarosoa, Abdala Morafeno, Justin Ambondramanesy, Mamy Mangarevitra, Aina Mbalavato, Sabina Tsararano, Bera Amparilava, eo koa tsy haiko Amparilava ny haiko koa ty fa Amparilava to, Sofo Fiofio, Claire Ambondrona, Rivo Ambovoalana, Iva Ambovoalana, Saïd Morafeno, Mariam Morafeno, Eliane Mabibikely, Etienne Aranta, Zafizara Mbalakida, Abou Maromiandra, Bernard Ambovomavo Marovoay,
Bernard moa nampisy fanamarinana fa isorana anao am'ilay fanamarinana monsieur Bernard Dominika amin'ny complexe sportif ao tsy vitan'za mienina mbarany Dominika fa za mitona olo koa mieny miaraka aminakay misaotra Dominika ao amin'ny complexe ao zay anareo le nandefa SMS taty aminay ary tambiny sy ny fakasitrahako ihany koa amin'ny SMS nalefanareo dia zay nanononako anaranareo tsirairay avy any misy fanontaniana ty tsisy anarana le olona nametraka fanontaniana fa amin'ny numéro ana finday vola ve vao asa sa asa vao vola zay mifanontaniana dia za miteny ndragnahary mihitsy ndro mivola atsy ambony tavanao no hinananao ka izy tsy mivola hoe ty volanao dia boka anao mihina atsy ambony tavanao donc rehefa olo tsy emboka miasa zany zay ny fahitany fandarana Doria azy fa ianao moa tsy niteny anarana dia fanontaniana ilainao valiny dia mba mivaliko larana fifandraisantsika tsy miova 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 mba tsy hamonamonainantsika fa mba voraiko teo averintsika le loha hevitra narahantsika farany mialohany anarahantsika loha hevitra vaovao nisy niteny tamiko teny an-dalana hay karaha tsy nanao vaovao koa anao fa tonga dia le taloha to napody dia za miteny tena fomba mampanao n'le fandarana mihitsy mamerina n'le efa vita mba hitoetra ao anatintsika tsirairay avy mialohany anaovantsika ny loha hevitra vaovao ka ny loha hevitra narahantsika farany teo dia ny hoe fihavanana io ny loko enty amin'ny malagasy isan'andro tamin'ny fiainany tamin'izany manao avaka azy amin'izao tontolo izao mihitsy io tamin'izany azo lazaina hoe tandroka amatsofina tamin'ny malagasy mihitsy zany atao hoe fihavanana zany ary tena vokatra tsy nambolena io fa voajanahary ho amin'ny malagasy vao nisy zany malagasy zany dia teraka niaraka amin'izay koa le fihavanana ainga fototra ny fihavanana tamin'izany no resahako eto fa maro anareo mieno eto laloha tsy manao angano tsy amin'izao tsony zany sa marina zany tsy ny hoe soiombonana ihany no natonga ny malagasy ifandray am-po fa tena fakamaminana zany atao hoe fihavanana zany mihitsy nahoana ny lasa maivana izany rehetra zany ankehitriny zany fanontaniana tokony hipetraka amintsika tsirairay avy hoe nahoana no lasa maivana izany rehetrarehetra zany amin'izao ilahntsika valiny zany anjarantsika rehetra ny mandinika azy fa ny fahitanay azy dia misy valana retina any amin'ny fiarahamonina any misy valana retin'ny fitiavam-bola misy valana retin'ny fitiavan-tena misy valana retin'ny fialonana misy valana retiny amin'ny fifampitondrana amin'ny samy mpiarahamonina any dia lasa lalàna amin'ny fifamoivoizana no ny fampitondrana nefa ny fifampitondrana tamin'izany dia fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny fifanajana amin'ny zokiolona fa dia lasa lalàna amin'ny fifamoivoizana indray no nasolo azy inona moa le hoe lalàna amin'ny fifamoivoizana io zany amin'ny fifamoivoizana ligne de priorité zay ny manjaka na atanao bisikleta fa rehefa anao priorité anao mandeha sterne mijanona zay ny lalàna ny fifamoivoizana na ata tomobily kely fa rehefa izy ny priorité izy mandeha zay koa ny ndro lasa fifampitondrana ny vony fiarahamonina any anao leve mangina fa anao diso tsy mila tanao miteny lalàna amin'ny fifamoivoizana fa iny olombeloma tsy ho diso fa tsy anjaranao zanaka hitsara olobenao ataovy ny manandrify anao fantany koa ny tokony atao io anefa ny tsy sitrany vaksiny amin'ny fanetanana karaha ataontsika zeo fa tambavy gasy atao amin'ny ady gasy
io ndro manasitra anazy anisan'ny tambavy iny doria ty doria dominy rehetra iainam-pitiavana anisan'ny tambavy gasy amerenana amin'ny fihavanana io fa iny satria feno ny fankasitrahan'ny taolo ny fihavanana ka tsy hatamby ny vola aman-karena zany feno ny fankasitrahan'ny taolo ny fihavanana tsy hatamby ny tombontsoanao manokana zany feno ny fankasitrahan'ny taolo ny fihavanana tsy hatamby ny voninahitra aleon'ny malagasy mihitsy maty mitsangana tahaka ny katsaka tamin'izany toy izay ny fihavanana no afoy am'izao za mihitsika mandinika gootro io moninakay io tombony nanakay ambela laloha tsy tia nanakay io manapaka fotronakay nefa ny raha ataony fa tsy mety ary tapainy sotronazy indrisy nefa fa tokony hifanohana sika fanoro satria nahazo vana loatra le fidiran'ny fitaizana tandrefana nahazo vana ny fitiavam-bola ny amaro ny afetsena raha vo tonga ny afetsena dia teraka niaraka tamin'izay ny fitiavatena raha vo nipoitra io fialonana io niaraka tamin'izay ny fisarambazana nahazo vana ny fitiavam-bola tonga ny verina indray le vola maranga no zimbanzimbana ny le fahamarinana rava niaraka tamin'izay ny fihavanana ireo no ilayntsika fanarenana haingana raha toka tiatsika hiverina zany asan'ny fihavanana malagasy tany am-piandohana zany ary ny fanirinay dia ho tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe hoendry anarana tahaka ny aoko misotro rano amin'ny malagasy ka sady mitelona no miatoka miandrandra lanitra makasitraka ny zagnahary zany ndeha sika hifanometanana amerina ny fihavanana riketi-pahendrena zany satria azadino zay miara-mandry amin'ny fahalainana dia miara-mifo amin'ny fahoriana tena fahendren'ny taolo milaza an'izany samy tompona andraikitra tsika na iza na ianao tsisy hafa miala eto rehefa atao hoe malagasy tompona andraikitra ny manetry aja zany tena ilaina fanarenana satria mahaory tena mahaory amin'ny velona ny akamona matoana nahita olo tsy dia naomby loatra amin'ny fiainana ty akamona zay maro taminazy nefany ireo no aidratsy mameno ny fiarahamonina antsika am'izao mianaka ny safidrano ny fitiavatena zany zay mahatonga ny olona manao zavatra mifanohitra am'izay irina eny maniry te hanokokanina izy nefa mandany fotoana amin'ny fisotroana maniry te hanokokanina izy nefa ny mandany fotoana amin'ny filibana maniry te hanokokanina izy nefa manao fahavalo ny asa zay tena asa mampisandratra an'izany atao hoe olombelona zany asa indray no tena mahasombolo tsara indrindra hitsirian'ny olombelona amin'ny fiainana nefa indrisy fa maro ny olona efa gadrainy zava-mahadomelona tsy afa mihetsika tsony ny mahazatra antsika manko dia rehefa atao hoe migadra dia amin'ny prison ao fa maro gadrain-dragnahary amin'ny fiainana aty amin'ny zava-mahadomelona io tsy mahatsiaro ny tokony ataony tsony limpandrosoana ny malagasy amin'ny fiainana any ka manao ohatrany hoe manao telomoka ny karazam-pandrosoana zay hitany avy any amin'ny firenen-kafa any tsy mandalo masotsivana fa mampandroso olo mandroso manao an'ity dia avy manao koa nefany anapotika amin'ny fiainana fa matony tandrefana malaza amin'ny fandrosoana nefa mbola mitady sy miaina aty amintsika ao raha amintsika eto fa tsika aza variana fa matony tatsinanana malaza amin'ny fandrosoana nefa mbola mitady sy miaina eto amintsika eto ao raha amintsika eto fa tsika aza variana tsika varivariana foana fa isika zany tonga amin'ilay fomba fiteny hoe
manao fitiparaky an'ity firenetsika ty tiana fa tsy mba hatelona fa arorana manko le fitiparaky milaza fa ty tandrazana nefa tsy hita zay atao ho an'le tandrazana any koa zay hoe tany mafy ny fihavanana raha avako io ny tena nampanjary atsika malagasy io aza atao fihavananjavona zany andro ionana karaha tsy hisaraka tampoko am'saraka karaha olo-tsary ndraiky mifakahay saromany aloka ny fiainana saromany disadisa mpiarahamonina karaha olona tsary niona rangona olo azy nefa ny olo mifakahay tsara zay zany ny hitako hoe tokony tandrovatsika aza mba manaiko fatidram-panao ratsy zany amin'ny fiainana misy olo io fa hitanao manao ratsy anao mbola teo fatidrano to teo namany to ary magaga tsy mifanary mpanao ratsy anao koa ny teny olo raiky iny tsy mety arovany namany jiaby iny tonga de azanao reny le tambozotra miaraka mpanao ratsy zany fa miezaha mahafetena amin'ny fahendrena isika rehetra zany mba ho sakaizany marina ho andry ijorony zany atao hoe fihavanana de samy anana fanamaha olona ny malagasy rehetra tsaroko teny mipapa rehefa nankalaza amin'ny fahadimy taona ny fandarana Doria mba ho sekolo mandehandeha ny malagasy tsirairay zay zany mba faniriko zay mba teniny sekolondreo ony zany dadiny dadilainy babany mamany zay fa am'izao zany irina atsika mba ho sekoly anao koa nrehefa mifanena amin'ny namanao samy mamoaka ny hatsarana ao anatiny ao jereko Madagasikara ty tsy androso satria asa vadidrano ny fanarenana amin'ny fihavanana tsy vita raha tsy fanakonana manomboko zao zany ndeha isika malagasy rehetra mba hijoro amin'ny fototra maha-malagasy amerina ny tena fihavanana malagasy fa tsy anao tahaka n'ilay fomba fiteny manao hoe banga manao solonify ka manao zay afaka enatra eo ampimehezana fotsiny nefa ny latsa-dranomaso ampinanana mandritra ny androm-piainana ratsy zany fihavanana malagasy tokony ho lova apetraka atsika satria tsara indrindra ho an'ny taranaka io zay ny fiainana iainantsika zao sahirana zay manana ny adala amin'ny fiainana iainantsika zao sahirana zay manana zaza tsy manao ray aman-dreny nefa azadino ry ray aman-dreny fa io de tahaka ny fambolena vary ray fototra tsy ilaozan'izay manakofa tsy ny fisiany anankiray tsy mety no analanao an'izany hoe anatra zany fa aza kivy amin'ny fanabeazana ny zaza ry ray aman-dreny andraikitrao zany fa voajanahary zany rehetra zany ny anatra no ananana ny ampy amin'ny zanaka ny anatra no ampinga ray hitoeran'ny soa amin'ny taranaka ny anatra no isan'ny mandrakitra ny tsara amin'ny fiainan'olombelona rehetra zay tsy tia mandray anatra io joya tsy tafa izy malama maina ty fiainana iainantsika ty ka mahaiza manao ray aman-dreny sao ny ainao mihitsy manefa amin'ny fiainana maro amin'ny tanora no manohana ny masoandro hiposaka ho amin'ny fiainana maro zany satria ny nahitana masoandro mihitsy no vingavingaina misy zany maro amin'ny tanora no manohana masoandro hiposaka amin'ny fiainana satria mitsambiki mikipy izy amin'ity fiainana ity maro amin'ny tanora no manohana ny masoandro hiposaka amin'ny fiainana satria ny marina indray no saromany maro amin'ny tanora no manohana ny masoandro hiposaka amin'ny fiainana satria setrasetra no hivelarany eny anivon'ny fiarahamonina eny veriny fa zay ny mety tandremo ry zandry tandremo ry zanaka tandremo ry zafy fa sasapony ianao zay manao an'izany maro am'izao ny tanora miady hevitra amin'ny anatra zay omena azy mampitovy ny torohevitra sy ny anatra zavatra nakoroa tsy mitovy io torohevitra zavatra mbola hisalasalana ny vokany fa ny anatra
io efa fantatra mihitsy ny marina sy ny vokatra hoentiny. Io indray mbola iadina hevitra. Anao mbola tsy teraka efa fantatra ny ray aman-dreninao ny marina. Izy koa ndro hidiranao kalizy. Tandremo fa fady manao an'io. Fa manino ma fady? Mbaro anakay ino anton'izy hoe fady? Zany zavatra misy zany. Tsy manoa ray aman-dreny. Mila misy valiny, mila ekeny sainy. Zay izy vao manaraka. Tsy misy olombelona tsy maniry ho tafita zany amin'ny fiainana. Na iza izy na iza. Efa maro teny entina milaza amin'ny fahatafitana io. Iny fatafa. Reny mahomby. Tafita eo amin'ny fiainana. Efa fiteny matetika zany eny anivon'ny fiarahamonina iny. Fa ilay teny hoe fahombiazana mihitsy no samy amin'ny famaritany azy ny tsirairay. Iny tsy adina hevitra, ary za koa tsy ady hevitra amin'izay fa ireto misy toro-hevitra vitsivitsy. Zay fantatra fa tsy ho lasa lavitra mihitsy ianao amin'ny fiainana raha tsy miova. Antenaiko fa tsy voakasika an'izany ianao sy za. Raha sendra voatonina ao anatin'ireo toetra horesahako ireo anao, mbola azo atao tsara ny miova, fa miankina aminao foana. Ireo tsy manaiky ny fisiny ilay pahary azy. Maro zany. Miseho fa ho mafy amin'ity fiainana ty. Mandeha amin'ny herin'ny tenany manokana. Nefa nata rivotra io rivotra iainantsika io, tsy vitanao ta manamboatra azy. Ankino amin'ny Zagnahary fiainanao, amin'izay ianao manjary. Ho andreo manana fankalana amin'ny namana, fialonana. Raha ianao le tsy mba manaiky fanjariany namanao, na manakana olona, zany hoe mankala olona amin'ny tsisy dikany fotsiny ianao zany, tandremo. Efa ao anatin'ny tsy fahombiazana anao zay, fa mila fiovana aingana. Ireo kamo sy be toromaso, tena be toromaso tafahoatra loatra. Rehefa tonga taona ianao ka tsy manam-pahazotoana ny asa, dia io toromaso iny betsaka mihoatra ny ifoazana. Efa ao anatin'ny tsy fahombiazana ianao zay, fa mila fiovana aingana. Ireo tsy mahay mandany fotoanany, mandany fotoana amin'ny zavatra tsy manan-danja akory amin'ny fiainany. Na dia mbola maro ara zavatra tokony atao, mbola maro ny zavatra tokony ho tanterahana, tsy ataony. Efa ao anatin'ny tsy fahombiazana ianao zay, fa mila fiovana aingana. Ireo tsy mba mandray fanakianana, raha vao ahitsy amin'ny zavatra ataony dia ilay misendotra, ento-po be, tezitra fahatany. Rehefa misy manome fanakianana mahasoa anazy zany, izy indray nitezitra, nefa nizaka soa anazy, efa anatin'ny tsy fahombiazana anao zay, fa mila fiovana aingana. Fa tsisy olona mahavita tena zany, ary ny fahaizanao mandray ny tsara avy amin'ny namanao ny mahatsara anao, fa tsy ny fizirizirinao amin'ny fahazaranao any lavaka any ianao fa mila fiovana aingana. Ireo tsy manana vina sy tanjona, tsy fantany ata hoe avy aiza ma izy ary ho aiza amin'ity fiainana ity. Raha fantatrao manko zay, dia efa fantatrao ny fototra ny avianao, dia efa hainao ny tokony ataonao, tokony mifanandrify amin'izay ny tanjona hotratrarinao amin'ny fiainana. Dia zay no hijerevanao lalana hoe hatratraranao n'le tanjonanao. Efa ao anatin'ny fahombiazana ianao raha ohatra ka vitanao zay. Fa raha tsy mbola vitanao zay, dia mbola anatin'ny tsy fahombiazana ianao zay, fa mila fiovana aingana. Zaka ataon'le olo
mifandraika amin'ny fananany olobeny. Anao mangalatahaka aminazy boa zao nefa ny olobenao mba hainao koa ay mifototra nisy azy. Very baka anao. Reo matahotra tsy fahombiazana zany. Maro amintsika matahotra ny tsy fahombiazana io. Tsy masaky manomboka manao zavatra. Vao manomboka fotsiny zaka atao efa tonga amina sode. Vao manomboka fotsiny zavatra atao songo. Vao manomboka fotsiny zaka andeha atao soary. Zany foana no ao an-tsainy amin'ny fiainany. Tsisy risky. Fa anjaranao no manapa-kevitra. Androso anao sahijanona. Efa ao anatin'ny tsy fahombiazana anao zay. Fa mila fiovana aingana. Ireo tsy manana fisainana miabo. Maro ty. Mbola tsy manomboka ta zaka atao. Efa tsy fahombiazana no an-tsainy. Misy olo mampime mihitsy. Vao manome torohevitra anao. Atsika tokony io ne raha manao karaha zao raha tsy mety. Miiba fony nazy. Ary mora fatarina ny olona ohatran'ireny. Fa mila fiovana aingana. Fa dobo Reo tsy te hanova, ohatran'ny hoe tsy te hanovo fahalalana amin'ny fiainana. Maro milomano anatin'ny tsy fahalalana amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainana ty. Tsy mba manam-potoana mianatra zavatra mampandroso zany. Ohatran'ny hoe mitsambika mikiby ao anatin'ny aiziny tsy fahombiazana. Fa mila fiovana aingana anao raha avy amin'izay. Ninona zavatra atao mila fahalalana. Na zavatra faran'izay bitika, iverinao fa bitika indrindra aza. Hafa ihany ianao manana fahalalana rehefa manao azy. Ireo tsy mahay mifantoka amin'ny mahasoa amin'ny fiainana. Maro zany. Laninao mirevy fiainanao. Tsy hainao mifantoka amin'ny mahasoa. Laninao misifirity fiainanao. Tsy hainao mifantoka amin'ny mahasoa amin'ny fiainanao. Lany amin'ny fosafosa fiainanao. Tsy hainao mifantoka amin'ny mahasoa amin'ny fiainanao. Io misy volan'ireo zay hoe laoliny misoalata. Io mango fidjoto lainga. Ny tontolon'andronao zany dia fa zay ny andaninao azy. Tsy misy zavatra mahasoa vitanao amin'ny fiainanao. Tsy vitanao ny andraikitrao. Enao koa zany lasa mpampiofana ny olona amin'ny tsy fahombiazana. Lasa profesera nety ianao amin'ny tsy fahombiazana. Ary reny matetika maro ny mankamamy azy. Zany tena mpanitretena tenenako anareo fa rehefa mandeha ty fandarana ty. Ia koa mana andefa radio io. Korana to. Vonionareo any ma. Alefaso la mozika. Maro zany. Satria reny no mahaliana. Reny no tena mahavariana. Nefa ny reny ny tena mahalavo amin'ny fiainana. Fa mila fiovana aingana anao raha tafiditra anatin'izay. Ireo voagejany ny hevitry ny hafa. Tsy manan-kevitra. Tsy misy azon-damosina. Fa rehefa fulany miteny, marina zany. Tena, ary rehefa iran'ny fulany manageja azy io, tazaka tsy manjary vagnoe. Tsy sitrapony, fa le fulany manageja azy iny maniraka dia mandeha. Miandry sitrapony hafa foana amin'ny zavatra rehetra atao. Raha vao tsy sitrapony fulany izy tsy manao. Mila fiovana aingana anao amin'izany. Raha zany ianao very maro zany amin'ny fiarahamonina any. Anao mamahay. Raha ihany any vola kabary karaha zio. Atsika tsy maintsy manao an'io. Fulany zany vola raha io. Fulany ty karaha ndragnariny taminy. Ka mila fiovana aingana anao amin'izany avako satria fiainanao tsy fiainany. Ary ianao matoa nataon'Andriamanitra nitovy aminy fiatongavanao amin'ity fiainana ty. Samy manana didy ianareo. Zao ny zavatra ambarako atsika. Anao lerany alekôly mianatra, zay moa averimberinako foana. Anao amena lesona dia adinina. Fa amin'ny fiainana ty
anao adinina vao maka lesona. Raha anao no teakatahaka ampianarana mbola mety, satria ny lazadina anareo mitovy jiaby. Anao mangala tahaka amin'ny fulany mety, fa amin'ny donia isaka olona mendragnary lazadina anazy. Ke raha anao andika neny fulany fa tsy nenao ro nataonao, very baka anao. Ataova lazadinanao, aza ataonao lazadin'olo, samy manao ny azy. Ary zay fahaverezan'ireo olona voagejany hevitry ny hafa io. Le hafa riny indro angalany tahaka nefa ny anazy ato hafa ny lazadinany, de lasa mitsambiky mikipy, lasa very, satria lazadina samy hafa nefa n'izy nangala tahaka ny namany. Zay ny akamaroantsika. Ireo tsy mendry mpitokisana, ty koa loza ty. Misy olona tsy mba azo tokisana zany, na inona indrindra fa mivola. Cyclone ozy ny fitenenan'ny tanora am'izao. Koa mony io koranesina io fa cyclone. I tsisy hevitra, loso. Ary na ino asa taony zany, io no iriny, io mpitambola io, hitazona vola na amin'ny orinasa zany, na amin'ny fikambanana zany, na satria izy fa cyclone iny vola io. Maro zany, ary ren'olona reny tsy mba tavela ela anatin'ny orinasa. Raha ohatra ka miasa zany, tsy maintsy roason'ny orinasa, tia kely, mpangala tety, pisoloko mako, mpangalatra, satria ampiasain'io vola io. Maro sisa. Fa mila fiovana aingana anao raha tafiditra anatin'izay. Izay zany no karazana anatra hoentinay sy ny torohevitra mahasoa amin'ity fiainana iainantsika ty. Amin'ny fiainana tsy misy manana vonona zany amin'ity fiainana ty. Mandainga raha olona miteny hoe fiainan'ilay olona fa pare dire. Nisy fiomanana nataony tao, nisy ezaka nataony tao, nisy fikirizana nataony tao. Zay izy vao hitanao manjary. Ary ny tena loza aminazy ty manko, anao fa lasa nanao sumer fa amin'ny fiainanao jiaby. Be anao vao mahatsapa hoe kay sumer fa tsy mety, fa leo foana mandeha mahitsy. Anova tena am'izay manahirana. Nefa tsy anovanao vao maika anaty lavaka. Fa izy le naveriko ohatrany tsy anjery teo hoe fa mila fiovana aingany ianao. Boko anao tsy tara. Ny anatra no mandrakitra ny tsara indrindra amin'ny fiainana. Maiza mihaino anatra ny namana. Izy matoa miteny anao zany 80 isan-jato, alao ambony alao ambany, fa fitiavany anao zay. Araka an'le teny filamatra hoe rehefa soa, rehefa tsara, de zarao amin'ny zanaka mampara. Atomboy ao reno atsarao aza miato. Na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Fa mba firy amintsika no mbola mananatra zany. Ino? Ananatra? Za marary lohako ndraiky taim-bavantsaiky. Ambelaro manao reny ty andreo any. Za tsy mijery. Fa izy tsy mijery iny, izy mitomany anatin'ny fony ao. Izy malahelo. Zany zezika ampanirinao fiainanao. Hanjary anao? Tsy manjary. Ata izy niteraka anao, ata izy tsy niteraka anao, tsy mampanjary anao, tsy fanajanao olobe, fa makatoava anatra. Zay no hevitra antsika androany. Boribory ndray ny amby valo. Tapitra ny fotoana antsika. Eto dia mametraka fialan-tsiny foana amin'izay rehetra vita, satria sao de misy tohina any, misy tezitra any. Tsy zay ny tanjonako, fa ny ananantsika ny tsara, ny ananantsika ny soa amin'ity fandarana ty. Ka dia ialako tsiny tanteraka tompoko. Tena miala tsiny. Tena mifona e. Zay ny azoko lazaina. Amin'ny herinay notozandray zany antsika hiesaka hitondra loha hevitra vaovao. Makasitraka indrindra tompoko.